Mbola eo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa ho an'ny ekipan'ny Ajesay kosa indray izy ity dia ikarakara ny faninanana toy ny mahazatra azy izataona ny faninanana nasionaly ho an'ny latsaky ny 13 taona ny ekipan'ny Ajesay mitondra fanazavana mikasika ny izay ny voalohany Jasmina. Ya ohatran'ny fanoisataona moa dia manomana tournoi national ny Ajesay amin'ity taona ity ary andian'ny faefatra zany natao Ambatolampy amin'ny faharoa fahatelo faefatra ny volana avril avril zao zany eo anatin'ny vacances de Pâques ny squad taona andraisana anjara moa zany dia U23 zany hoe 12 taona midina zany mareny moa fitournoi io natao dia mba hijerena ny silofo sy dimby mbola manana fanantenana be tabe amin'ny baolina kitra satria mbola ao anatin'ny tena atanirany sy ny herin'ny rehetra mihitsy dia soranay fiarah-miasa amin'ny olona rehetra Ambatolampy na maire na ny section na ny solombavam-boaka izay manampy amin'ny fanamposana ny tournoi. Eo koa zany io zany andian'ny faefatra ny andian'ny voalohany natao tamin'ny Vatomandry, andian'ny faharoa natao tao Apefy, ny andian'ny fahatelo natao tamin'ny Bongolava ary andian'ny faefatra moa zany tao Ambatolampy io. Zay zany ny amin'ny volana avril fa amin'ny voalohany faharoa fahatelo volana mai dia misy tournoi I17 io zany première édition io satria le 15 le karakaraina reny zany mba mangataka hoe oaizy zay efa vita ny tournoi tamin'ny herintaona le vita tamin'ny roa taona reny oaizy zay dia karakaraina ny tournoi I17 izy io ndray zany dia atao any Moramanga erahana amin'ny club ny AD Moment izy io zany zay anasana ny mpandray anjara rehetra manerana Madagasikara. Mariana moa fa eo Moramanga Mbobary zany nanaovana an'izy tsy dia tena lavitra ny Moramanga loatra amin'ny voalohany faharoa fahatelo ny volana mai ho avy izao ary ny farany moa zany amin'ny vacances lehibe ohatra ny fanao izay hiditra amin'ny 17e édition dia ny 15 izay atao any Ambatondrazaka. Zay ngamba zany ny programme ho an'ny tournoi fa amin'ny sehatry ny Ligue 1 moa zany dia eo ampanantenterahana ny andro faefatra zay ny vokatra moa dia azo lazaina tsara ny andro telo voalohany dia nahazoana fandresena foana ary tamin'ny efatra minitra misy isak'izay nanao zany zay hiditra amin'ny andro faefatra zay zany hoe match retour amin'ny championnat ny Bongolava.